Silaky ny Aina dia ampeny ny antany rintso. Fa be vokaona koa le ty Zaniko, ianao ve mareniny? Tena tsy mifanaraka an'izany koa sitsika ry ando Fa tsy mifanaraka ahoana moa? Kazaragna mbola tsy tehita izany fiainana mbola misy fafany be tiako fatoranao amin'izany sady Izay hevitra farany fotsiny lazaina fa maika ohatry ny ahodikodinao be le resaka. Efa mazava be ny anany teniko ry ando mbola tsy vonina ambady ho aza raha niaraka akorintsika tsy hoe tonga dia hivady ny tanjona azafady. Ok, voaray izay. Zany adala ny tianao. Fitiavana diso toerany. Vita koa angano zanako ny 7 androny ianao. Veloma ianao. Dia ahoana aky izany ny ataondry? Tena tsy haiko mihitsy akia. Kivy tanteraka. Fianarana zany zao tsy maintsy ato izany. Zany efa tsy mba manana an'iza ihany teherana nge. Tsy maintsy miatrika indry fa efa natao io. Tsy maintsy hoe zaiko. Tena nanenina kisa. Efa vita izany. Ndeha aloha kia. Efa rivany ihany sady atory akaina kely fa marary ambaka ny andohako izany. Ok ary. Courage indry adalatra. Lova dia eritreritra fa ho tia azy. Zany tiany lova retsy ataony lova kilalao fotsiny ry. Zao ny tona tamin'ny poto tsaratsara. Serikala iando raha mba fantatry indry mantsy tia miara-miandry ty any ane no mijoro ho rafindry atao hoana fa zay le fiainany Ela kosa aloha tena mahery Zao ngandrivo nalalan'izany. Fa ahoana aloha Ka niampanampana mihitsy ane le namako nanaovana azy. Zany ny alehany rehefa tsy malala tsy tianako. Efa hoe ndriano any enany tena tiako. Dia indry koa neny ho alaiko vady Dia ahoana aloha zany le zanakareo Tsy ahoako izany sady tsy esako saina akory ary. So dia mba hanody ary zao. Nga tsy hainy lala fomba fiteny hoe todi-pitiny mandiava. Ka ny fitiavana akory sandy tsy azo terena. Tsy azonao terena zany no fo. Efa impiry moa ny tsapany andro hoe tsy tia azy ane izahay Izy ny mbola nisisika teo ihany. Fa na zany aza zanak'ila foana iniko. Ny nahaka izazahazo amin'ilay tena fitiavany ireny ny tena tiako Mihaika an'lahy koa zay. Fa raha za koa aloha fantatry ando asa fotsiny. Tsy dia sako saina loatra izany tiako ampahafantarina azy amin'ny fomba ofisialy mihitsy aza fa saingy indriny tsy manaikoko. Leo mihitsy aloha ilamina. Fona tompo mamidrafo amiko. Tena miloka nanota teo anatrianao. Efa fantatry nge hoe fitsangajangany izao nataoko izao nefa dia mbola niniko natao ihany. Zao aty mizaka ny vokany. Tsisy hoe dada sy niny anteherana. Tsisy iray tapo fa dia miady rery. Tompo mamindrafo. Tompo mamela eloka. Mba hiantrao re. Sao amin'ny rasonao ty mpanoda mahantra. Dia inona izany nataoko? Tsy maintsy mitady asa izany. Fianarana tsy izany. Teny amin'izany to fotsiny aranga hoe tsy afaka hianatra intsony Tena nandiso fanantenana olona. Raha izao ngamba ny fantany dia asa fotsiny.
tsy maintsy atrehana fa efa natao so fa eo sandy namako akaiky afaka mifanampinampy amiko eo. Dia ahoana kirakibo? Sao fotsiny tia. Tena tsy mety mampiasa tsony ilay olona iasako amin'ity kiboko ity. Nefa zasa irana. Ny tena tsy maintsy misakafo. Solo fa lambanjaza mba efa voahangy kely tamin'izaho ilay niasa kely teo iny. Izay no mba mampilamina ny saiko. Kosako. Fa lova ve izany dia tena tsy manampy Andry mihitsy. Izy aza ny akikana mifanena azy dia ohatry ny olona tsy fantany Mba tsy mety kosa ke izany ataony zaniko. Ratsy fa raha hitako izy dia teneniko mihitsy. Velao anaiky izy Samy tsarainy tantara eo Tsy zaza ray ve dia tsy ho vitako. Tena miderana herim-po ananandry ity mihitsy koa aloha izaho. Tsy maintsy akiko. Mba manana niza moa so aza kimba teo ndriko. Izay aloha aza matahotra ndry fa izaho eo foana ho Andry Misaotra kia. Zany aleo atao amin'izay akile mariazy Dia ahoany andro? Inona moa izany ny hidirany andro amin'izany Ka raha fantany hoe atao mariazy tsikako. Efa hoe tsy anjarany anay. Efa ndrio any anjarako. Ka mampalahelo ne izy sady tsy te hanimba ny fihavananay roa koa ka. Ndrio aza mieritreritra an'izany tsony. Io tsy maintsy simba foana na ho elany na ho haingany. Dia ahoana re izany? Izao ary aleo any ambanivohitra no atao ilay mariazy. Dia rehefa miverina mipetraka eto tanàtsika dia mifindra trano dia amin'izay tsy hitany. Eny mety amiko foana izay mety amindry Aleo izay ary ny atao dia tonga dia mijereva daty ary dia karakaraina fa ela be. Rity marina moa izany roviana no teraka Mety afaka ray volana io kira sitrapony tompo Izany mety tsy afaka hamonjy ny mariazinay izany Ndry. Ngandry anambady? Tsy efa mba fotoanany kosa ve kizao ve dia ahoana kizany? Ndry ve ki meilleur-ami-ako dia tsy afaka hamonjy ny mariazy ndry akory Ka ilay izy koa ne tampotampoka be. Sady ny olana tsy eto tanàna atao fa any amin'ny dada sy neny any ambanivohitra. Dia tsy posibla ho afaka mihitsy Ndry amin'ity kibo be Andry efa ho teraka ity. Na mety hoe efa hifana mihitsy ary Ndry amin'izaniko. Ve akiko mahalahelo indray amin'izany. Nefa atahoana moa fa tsy afa manoatra fa mba hita aloha izany zao tahaka izany tokony mba présenter Ndry amiko kosa izy. Eny ndrasy fa ho fantatry Ndry eo foana izy. Inona moa k'izany fa dia tongava soa ny andro malaza. Misaotra kia dia tongava koa ny vahiny kely Ndry Waay, rado, ela le tsy izany. Zao vao tonga eto tanandray fa tany amin'ny faritra tamin'ny foana Ndry azy tsy efa manambadiko, efa hitaisy. Elako le tsy manao izay mahamenatra. Fa mahamenatra ahoana koa Tanteraka ihany izany ianareo solova. Sa tsy zany eo akibondry io ka? Sanany ka. Ohatray, fa misy inony. Ka vao fatangy hoe be voky za dia nitsarany. Mbola tsy te hitaiza hono izy. Ohatray. Ahoana koa ary zany ataony mibandy izany. Fa fahatsondry ihany aloha fa ho tanana izy ao nataondry izao Zay le hoe fitsangatsangany. Fahotana fady indrindra fa manota miatra amin'ny tena ho ny soratra masina. Ny filomanosana ao anatin'ny fahotana ngeky ka miteraka fahampitehana sy ratra laliny. Mila mibebaka Ndry. Zay rado izay. Tsy miova mihitsy fa mbola pastera kely foana. Efa mibebaka letsy Tena tsapako ny fahadisoko ary efa nanenenako. Tsara ki izany
Korazindry mbola somary makaimakaiky koza io fa omeo any numéro andry dia raisiko ny numéro ko dia mifampiantso foana e. Ok ary. Raha fantatry antso tokoa moa izany izao hoe miaraka tsika sainao sady hivady mihitsy dia mba ahoany? Inona koa ny isantsika saina amin'izany e? Izay tiantsika ihany io ry sandy a. Eny e, azoko ange izany e, fa ohatra ny hitako ery ilay paoziny. Hatray, dia hitsikitsika hoe azoko ny amboara fa inona ary ty e? Lahy koa izany dia mahita lazaina fa mary azontsika aleo any ambanivohitra mihitsy no atao a. Aleo mitandrina ihany mba tsy hisian'ny olana. Mety foana kizay atao a. Dia any aminareo izany no atao a? Ie. Ok ary, raikitra izany e. Mahafinaritra ery ilay izany tantana ny lazana. Vao ity atsena ve dia efa mahafinaritra. Maika izany fa eny ambonin'ny alitara. Efa tena hoe tsy androko mihitsy e. Aza maika fa ho avy akia. Mampalahelo mihitsy andro fa mahavita kosa roa ranova e. Ohatra ny olona tsy mba manana nabavy rangako mamindra fo aminy toy fa tsy fantany izay ataony a. Sahay koa ny mavoan'ilay tanora e. Izao rehefa vody hialan'ny bandy fotsiny teny mitondra kitra irery. Indrindra raha ny teny hoe manjosira ny fitsangatsangana. Atao anjosirana mantsy ny fitsangatsangana fa tsy hedivana satria fantatrin-doha fa malemy mora lavo ny zanak'olombelona. Mampalahilaina ilay andro e. Eny e, misy andraisana lesona koa aloha izany. Ohatray, tia izaho koa ity dia lasa saina lavitra be eto. Efa azoko tao koa aloha izay zavatra tokony vidiako e. Ahoana ny programantsika tsindriry sandy a? Tonga dia hody ve sa hitsangatsangana kely aloha? Aza koa dia hody sahady. Lova, Andriamanitra fa tsy sandy ve tia mifampitantana amin'ity? Tena sandy io. Tena bandy tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy. Dia mpinamana ihany ve ilay tsy nahaprofesiny lahy? Asa hoe efa fantatry andro ara ve izao e? Mino fa mety mbola tsy fantany ka. Raha fantany mantsy tsy maintsy efa niteny tamiko izy. Zao marina ny olona rehefa mbola tsy navaozana ka. Aleo misafidy manaraka ny sitrapon'ny tompo tokoa aloha e. Aza mety asiana zioka tsy atonina ikambanana amin'ny tsy mino mantsy ny soratra masina. Dia ahoana re ny ataoko e? Atoniko eny ve? Efa tsy maintsy hitabataba ty atsena ty ireo. Aleo manana fahendrena ihany ka. Aleo mandeha sady zara teo sy tazandry zareo. Nahavita elaka. Tena mahavita. Tsy mba manenjika ny lava ny feo mifetretan'ny lary rova. Manorina sambarina ambon'ny alahelon'ny hafa amin'ny olona efa be voka. Ahoana ke andro? Ve rato e, mandroso. Fahasalamanareo mianakady? Salama tsara reto izay fa misaotra vaovao. Ka sadakatra ihany ange izany hiteny azy amindry. Fa misinina.
ka tsy azoko koa lahy tonga lesy dia tenefa nanomiko vindray ary tia mifampiafahafy ity. efa fantatry indrifa hoe miaraky lova santy. Maninona aza mba miteniteny foana mampikady olona kory Iando tsy isy tombontsoa azoko avy amin'izany mihitsy anie. Masoko roa reto mihitsy nahitany zareo mifampitantana tany an-tsena teo. Tsy mihinana izany arado tsy mahavita mamadika izany sandy namako bingy iny miara-miago. Ka izay ny mariny asakasaka indrina indrina tsy tena tsy matoky aka mila miresaka amin'ny sandy fampiresah mihitsy aloha nareo roa dia ho fantatry indry eo mariny. Nefa na izany aza amboary ihany no fo fa olona be voky indry. Tsy zazakely akory fantatro izay tokony ataoko. Ok, sanatria amiko mihitsy zany ampiadanareo izany fa milaza ny zavatra hitako fotsiny aindry tsara fa kristianina fa ady amiko izany mantainga izany. Eny fantatro izany fa mila za mihitsy no mahita sy manamarina. Marina aloha ny Andry. Rato Iando fa misinina mandroso aloha ary mangina fa ina ary ty ndraso aloha ndry angalako rano kely vetivety. Tena marina ny tenylahy ary kalma aloha tisytrendrano mifampiresaka nareo. Tsy nahita azy azy fa isasany ony efa tsy mipetraka amin'ilay trano tsony dia ahoana fotsiny ka le olona mpiara manofa trano aminy nanontaniako dia hoe atao mariazy izany izy dia le olona nasainy nangatahako mba hojereko ny invitation zareo dia tena marina fa lova mihitsy ny vadiny. korazy akia tena tsy nampoziko tsy nampoziko mihitsy hoe sandy ve no havita hamadika ohatr'izany la ohatr'izany daholo ny namana dia aleoko tsy manana. ka izay akia ny olombelona mora miova mora mivadika fa Jesosy ihany nataovy namana akaiky izy rehefa tia dia tena tia amin'ny fitiavana tsy miova ny beba Iando atolory azy mihitsy ny fiainandry. Kivy tanteraka letsy izay re ny fantatra Andriamanitra fa mahasoandry tsy misitrapo mihitsy ange matoa tsy tanteraka ny anareo solova tsy ho takatra ny saindry androany mihitsy io fa minondry fa ao arinao mbola ho ampahafantarin'ny tompo Andry izay anton'izao zavatra izao ary isorandry azy mihitsy hoe soa ihany azy. Sotra letsy afampahirezana za tsy maintsy andeha ho any amin'io mariazy io. Ndry vi adaly aza makaraha fo amin'izany mihitsy. Tsy azo lasa karana amin'izany sady hitako tsara itoeran'io efa nisy fotoana nentin'izany tany. Le zaza tsy manatsiny akijerena olona be voka be io ve indry dia hitonatronana ny ambanivohitra be ihany ka ny aly tsy rehefa izay dia izay ahoana rahalova rado le tia avelahy efa eto an-tanàny eto indray aloha fa eto ny voatendry asa vaovao le tsy izay ela be izay tsy aloha mba sina prokely ve sa mbola dadapasy be foana moa ianao ty hatramin'izao. mazava ho azy fa tsy miova mandra-patapitra ny fofonaina letsy eno vaovao ary izay ela be izay firy zao ny ankizy dia firy ny reniny way zafady ty za tiako dadapasy fe moa dia anao an'izany ngaza ohatran'lahy tsika kely rybaina za mba mifanisira ka marina nizy zany ohatra ny olona tsy manana nabavy letsiko mpinamana ve letsy dia aprafesiny lahy amin'io ny ray efa mitondra ny zanaka lahy fa aiza amin'izany moa izany le tokony hidirany lahy amin'izany mampalahelo ahy letsy Iando rehefa mampalahelo lesy dia rao tsisy blame ane zany za nga ohatran'lahy fa zaza le ty dia efa miteny amin'lahy tandremane ka basy vavana amin'ny ando any ka lazay lahany zany tena mifanaingitsika mitsamina ary lasy ala mikisakamy fa sao dia voatingo ny tontondro tsy lereo zay vao gaga eritrereto ihany lesy izay tokony atao fa sao dia manody sandy tantarako zavatra indry misy inona araky rado nge hoe miaraky tsika sindry ataovy sérieux koa tamin'ny
fomba ahoana? Zaza mba gagako. Ny onjay teo dia zandray iny ka farainy liry Ay ve iny efa aty e? Eto indray hono liry no voatendry asako. Dia ahoana raha tonga ny any amin'ny andro zany? Efa nondrahonako aloha fa dia asa izay ataony. Tena mieritreritra hoe tsy maintsy tonga niny andro zany ka. Inona koa nefa niasana saina amin'izany sady tsika nga eto tanàna no atao mariazy. Izay atateraka amin'ny mariazy tsika aloha heverina fa izay miasa saina amin'izany. Okey ary. Andeha aletsy rapitso Fandrivy adaly miangavy akiza mitsanona moe. Efa hoe tsy maintsy andeha ho asa Eny rehefa izay moa nieritreritry-ndry tsy azoko ferana. Tsy zazakely koa mantsy ndriko. Tsofy rano aletsy Zao ary mba tsy hanahirana Andry dia aleo Andry ateriko hitondra tômôbilintsika. Tena tsy mandry mantsy ny saiko raha hoe alefako rery any ndriko. Misaotra aletsy Miomana maraina fa alaiko maraina any ary Andry. Tena mamerina fisaorana aletsy Tena namana marina lahy. Tena faly tonga ihany ty le andro ny andrasako atrinela. Andray ty paoziko hoe tena hoe zao ny lafatra ary aiza ihany koa ary zareo sao dia mbola tsy tonga ihany. Lavitra kosa aloha le lalany izay ngamba ny mahataraiky andry zareo any. Ay efa reny kay faly amin'ny marina. Tonga ihany ty le fotoana lalany izany. Tena efa tsy androko ery nga izay voahangy tiako. Iny tantana ny dadany andray za ato akantony Lova tena hoe lafatra sy kantondry. Tena tsy hitako intsony izay lazana azy izany ilahy koa dia mandoka fatratra ery. Ka marina ange izany dia tena faly izany izao ianao. Eko nga ilahy tsy faly. Zaro ny tena faliko. Tena lalana letsy izany ka tena hoe ratsy sady be vovoka. Soa fanateriny lafa raha tsy izany dia sahirana rery taty. Ka izay mihitsy ka. Tonga angetsika sa tsitsy le tanàna? Tika. Dia ahoana izany ny atao? Tonga dia ndao any am-piangonanako. Iando sainy tsara ihany aloha. Fa inona izany le tena tindry atao nefany? Anakorotana mariazy olona? Tsy anakorotana fa hanymilesina. Sitrapon'Andriamanitra izao iando mba saino ihany. Ela ho aza manao an'izay atezitra Izany koa ve dia atezitra Kaza tenitenena amin'izay tiako atao izany tsy amin'ny lamantsy ny toerako maratra nge zahay Ka ny fahasalamanareo mianaka angeny tsy nizofiko iando Efa tonga tsika efa atao am-piangonana mihitsy zareo. Ajanony dia endraso eo Tena mafy loatra ity ka.
marina raha azo tanana mihitsy izy. Lasa ihany. Sady amin'io tsy mba miambamba fa tonga dia miditra ny ampiangonana miaraka amin'ity kibe. Inona rery tompo zavatra hitrangy eto e? Tena tsy hitako mihitsy izay anaovana ny ambo. Tsy mba azo sakanana. Ohatra ny naninako ihany ny lazany marina taminy raha fantatro fa ohatr'izao ka. Efa vita iny e. Izay mety ho vokany eo aloha no endrasana. Tompo, raiso an-tanana rea. Dia mifona aminao raha ohatra ka tsy nafeny molotro. Tsy mba naina mantatra ny sitraponao vao ny teny ny vavako. Sandy dia vitanareo ve? Vita ndrifekisany namadika ny finamanantsika roa. Raha olo-kafa mivadiny lova mba nanginana sy nainionina ihany aho fa ndry izay namako akaiky. Fizarako izay manavesatra sy ny fifaliako. Ny momba rehetra dia ankehitriny anavadiko ndry. Mavity ndrika tena hoe sa. Feno manantsosy samby fitiavana. Omeko anao ty peratra ty, ho marika fa zaho efa nampiakatra anao vady androany. Raha zaka manana lovany ireny, omeko anao ty peratra ty ho marika fa lova sandy. Dia vitanareo ve? Tsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Ianto. Tonga dia lasa ianao mandeha Andry ando Tsy nampoziko. Dia meilleur amiako mihitsy ve namadianao Ary ndry sandy namana mandefy ny vo. Ka izy ny diako ry ando Lasa ndry mandeha any fa aza ambany mary azoko kely ny korontanina. Lasa. Tsy hainao ve izany ry ando Tsy mahita ny gasy. Lasa ndry maty kiboko. Fa mandritra koa ary izy ny atosika ao e. Miserina fotsiny rangahy io natosiko kely iny koa ve dia hampaninina. Sa tianao ny andravany mariazitsika? Tena afa-barakitsika. Dia ahoana ny atao amin'io? Fontseo Eto mivoaka any ireo olona. Fa tsy andy very rabarabain'ny olona mivoaka amin'ny fiangonana iny. Io ary ilay fanahiako. Ndasy fa hovonjeko eny. Marary mama. Iano, fananino? Fanataonareo inona izy? Rado, aelano ambadiko izao. Ifankahita kely tsika tsy ala fa tsy afelako vita moa izao fanakorotana lamin'ny mariazoko izao Mbola iresaka tsika ry lety fa aleo aloha zaho monjy any ando ndao akio any anatin'ny tôbila. Marary arado Ndry angefa ny teniny. Arapaina kifa tafita so ihany saika ratsy fa sofa teo Jesosy namindra fo Aisan'ny zanako. Mbola any amin'ny koveza ihany izy lakely. Tena mbola reraka be mihitsy ndry fa makalo ainy. Sotra rado raha tsisy anao angamba dia efa maty izay mianako ohatr'izay. Tsisy isaorany. Andriamanitra ny tokony isaorana namindra fo tamindry izy. Tokony mba ny haino ihany anindry amanaraka mba haino ihany fa aza maika entiny fofotsiny. Eny
Efa vita ny fahisorana ny tompo rehefa tsy naninona nareo mianaka. Azafady letsy nanahirana lahy dia ahoana faktiorany amin'ny hopitaly? Aza be fanahinany amin'izany rehefa efa nalamboko daholo e. Izany tena misotra rato fa rehefa matanjaka dia hitady asa dia onerako daholo ny volalalahy. Aza miasa saina amin'izany ho fa Ndry moa tsisy fianakaviana mihitsy, na dia hoe iandry fotsiny aza. Za mantsy tsy maintsy miverina miasako. Tsisy letsy lahy tsara nge ny tantarako fa avy tokana sady efa kamboto fa afaka miasa nge lahy za efa tsy maninona tsony. Ndraso ary fa andalo kely any ampiasana dia ametraka conseil dia karakaranareo mianaka ty avy eo. Misotra rato inona mihitsy moa ty fikany latira rato? Fatray, so dia diso adresa ary le fanontaniana fa tsy za ve ny tokony anontany an'lahy izany? Fa andiany ve le tsy dia manao fikana sarim-bavy? Mpinamana ihany na profesin lahy? Sa ela io tsy mba matahotra totom-pity mihitsy? Manorina sambarina eo ambonin'ny alahelon'ny hafa? Za kely aza mba kafaraina. So dia voatingony totondreo alahy zay voagaga. Nareo manakorotana amin'ny mariazina sy manala barakana indray no miseho avava. Mampalahelo le tsy ando alaivo le tsy dia karakarao raha mampalahelo eny moko sady efa nahazo bandy kely tsy ny sahiranana velomelahy nga efa teraka ianto nga misy mahaliana nareo indray moa izany ny mombasika mahazo toa manao vola tantely letsy mianaka zay tato efa salama be re zay tena mankasitraka raha tamin'izay vitanao fa tsy ho voavalina mihitsy. Tsy soa kiny isorana zay tokony nataoko ihany eny nataoko ary mety vera ohatra hoe any amiko nareo mianaka no mipetraka mety tena ho sahirana mantsy ianao. So dia manahirana izany raha ato efa be izay vitanao taminay izay. Tsisy manahirana ki izany ny tena tiako aza dia ampiakariko vady Ndry dia atsangako lahatra kely. So mba fitserana fotsiny ianao fa tsy fitiavana tsy mety ange izany efa notiniako teo anatrehany tompo aki izany tena tiako anendry ary efa ela mihitsy any ty Andry fa tsy voazao akory. Aleoloha Sara ato andinika kely tena tampoka be amiko ilay izy. Okey dia nio tsara fa tsy manakana fipetrahanareo mianaka any amiko anefa izany ekeko daholo mivaly tendry eo fa tsy mampiova ninina amintsika izany. Okey ary rehefa nandinika teo anatrehany tompo dia nikeko ny fangatahany rato nanaiko vadiny fantatry fa izy ilay tena anjara misoritany tompo ilay anjara avy aminy. Tena tsy takatry ny saina tokoa fitondrany tompo ny anjarantsika dia manaiky izay fitondrany ampifaliana sy mangatoa azy fa hevitra hitondra fiadanana no hiverino antsika fa tsy loza. Nataony mariazinay namela heloko izay nasainay lova sandy ho hafa saingy ny safidiny tsy handeha moa zareo. Tokatrano sambatra ny tokatranonay telo mianaka satria tokatrano anjakan'i Jesosy Kristy. Sandy fa ahoana ihany amintsika reto tsy azoko le fanontaniana ahoana moa aza mody faniny eo rangahy ianao efa hotely taona ve zao mivadintsika dia mbola tsy niteraka ihany raha tsinonako ka zao aloha ny zava-misy dia keny mora mirainao ery izany Sandy
Zany ry sandy mila taranaky. Io aloha tsy avaty amiko mihitsy ny olana fa avany aminao io a. Zah efa fantatrao tsara fa efa mananjanaka tany amin'ny anto anie zah e. Ahoana re zany e? Olazaiko azy ve ny marina? Fa ahoana e? Matahotra ka. Hitanao, misy olana kely a. Olana inona izany sandy a? Zange ozy ny dokotera tsy afaka miteraka e. Maninona? Fa maninona zao zany zay voalazainao aty amiko fa tsy talohan'ny mariazitsika e. Mba handraisako fanapahan-kevitra na iroso aho na tsi. Ka satria ne tiako ianao e. Fa ianao mihevitra fa raha fantatrao talohan'ny mariazitsika zany dia ho tanteraka ny amintsika. Tena vehivavy mpamitaka ianao ry sandy a. Nanenenako ny nakavady antony. Lova. Fa hoaiza ianao e. Veloma ianao e. Tena tezitra be izy dia niritona ny voaka. Lova, mbola tezitra? Mialalo ianao andry sandy a. Tena mbola tsy tehiresaka aminao mihitsy aho zao. Mifona Lova, tsy fidinoangy e zao e. Mpamitaka ianao ry sandy a. Izako monina lala raha niditranao no anton'izao zavatra miseho zao. Aza mba malaky mitora-bato ohatr'izany kosa e. Ianao nga tonga lafatra? Diso safidy arangana nambady anao a. Zay ny tena marina. Andray kosa. Zao ary alaivo ny zanako any amin'ny anto dia tezaintsika. Fa izy anga vendrana siketrina aminao? Tsy taitra ianao fa zaho miasa dia tsy maintsy azontsika iny e. Aleo mihitsy aloha andehidina kely any fa raha zay natezerako izany sy ny fahadisom-panantenako aminao a. Marahatra ko eto ianao. Mena rano, ratsy fitondran-teny. Mba mangina Lova. Midiry ianao aty fa manala baraka. Jahoako rangahy. Aleo reny zao tontolo zao mihitsy hoe mombo tony. Io re olona vehivavy momba ratsy fitondran-tena sady mena rano. Mangina hoa ianao. Midiry aty. Za sototomo sady meko nzaka mandro. Rehefa tsy zaka nery Lova le toka dia ajanony a. Any nanomboka vinandray moa ianao io zany no misotro toka e. Manomboka vao rano manomboka tanao anahy mazava ary miala tany fa aza mifampitazitazina hoa. Maty amin'ny marina. Tena nenjera mihitsy aho natosina. Zao tokoa ve ilay hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina e. Tadidiko ilay nanisehako any anto tamin'ny mariazinay. Teraka tsy fidiny mihitsy moa ilay zanak'olonako. Inona rety e? Lova! Mada! Vaovao io! Vaovao io! Na ny akanjonao aza ne feno e. Ao losolony ny akanjonao iny dia dana matory fa rehefa avy eo io fafako. Marina tsy tena nanenenako indray nanambady an'ity. Efa afaka ho aizantsony aho moa. Efa vita ve zanaky papa ato e? Oui, ateninao nga izy? Aloha izy ateriko fa reraka ndre. Any aho dia miasa. Ok are, bonne journée nareo mianaka. Ndre koa teraka izany. Bonne journée maman. Merci. Atao papa tsengora makany ana tômôbila. Ao ary. Opa. Ndry, tena tiandraha dery ilay zanako. Tsy mieritreritra hoe zanadravy izany izy fa tena ohatry ny natera mihitsy. Saotra tompo fa tena magaga ny fitondranao a. Ay ve atao ny tranony ando sy rato e.
Tena lasan'le banty ambongadiny mihitsy rangany zanako. Jereo anie fifankatiavana izy mianaka. Tongo miditra amin'izay. Sa mbola mpinan-kalany kely? Oui, kalin be. Ao ary. Merci. Tena tsy ekeko kosa zao a. Aleo lasa eo fa tonga dia hidirako ianto. Ndraso lo iavikiavina kely aho mandra-pandeha fa sao dia hanimba zavatra eto. Ay, ino kosa fa lasaka. Tena lasa niova be lovatra amina lalàna marina. Lasa maditra e. Mamolava, mamono, tsy mody an-trano. Tena latsa-panenenana tanteraka. Raha azoko naverina ny lasa efa naveriko mihitsy. Ohatra ny afo beranga ny tokantrano naika. Reraka, kivy aho, leo. Draindray aza tena tea mofo mihitsiko. Tea navitra ny tokantranonay io anefa. Nefa amin'ny fomba ahoana e? Ohatrany tsy misy afa-tsy ny fakana ilay zaza ihany izao no mety. Izay ny fanafotony. Dia ahoana nefa? Aloha saina tsara ihany sao dia ahitàn-dozy eto ndraika. Reny fa tivy. Aleo hidirako ato amin'izay. Arotra misy olona mihitsy anie izany e. Sarady no miverina. Nefa ohatrany tsy naheno feona tômôbilina. Mety naverana any ivelany ihany ngamba izany fa nisy zavatra dininy ka iza koa ny hidrato. Ilay varavarana koatra mbola diniko ny nanidy azo. Fa naninona ny verina? Nga nisy adino? Ie, indriny adino. Lova? Nataonao ato, lasa mivoaka fa sao itsoko vonjeo eo. Tsy mahalala fomba. Ny omby ary mbola mahalala manao fa to miditra tranon'olona tsy mahalala mandondona sy miandry ampandrosoana. Tonga dia mitsotsotra vinany tsy mahare fosa. Fa raha nandondona ve nefa za zany dia nampandrosoanao? Tsisy tokony ampandrosokanao mihitsy koa ka. Lasa ho hainao mivoaka sao itsoko vonjeo eo a. Mangina? Iresaka aminao no aleoko aty fa mangina ianao. Za tsy mila miresaka aminao izany fa lasa fotsiny mivoaka fa sao tratra mivadiko eo. Efa lasa iny e. Efa hitako ny nandehana matoa sa miditra aty aminao. Fa enoy aloha za iando a. Fa inona ny enao e? Mba omeo anahy le zanako tezaiko. Ataoko hoe abdala ka ho tezitra. Tsisy zanaka ao izany aty ramosea. Ngamba tsy efa lavinao izy iny. Sady ianao tsy mbola te hitaiza. Tsy izay mola izy. Mifona kiva za atao an'io a. Mila ny zanako anie za e. Mba te hifandray aminazy a. Tsy zanaka ao tsony iny e. Efa zanaka rado iny. Jereo ny kopia fa ny anaran'ny rado no misoratra any. Maninona? Ka tsy omeko tezaindrafilahako izany ny zanako e. Ka ianao ihany na ny mizara ho an'ny afako. Sa tsy niteraka madama dia zazana ilika ny tadiavina laina indray. Aza tao an'io mory anto fa andora nga atao izay hifanarahana. Ngarangaty izy mofo gasy no hoe hifanaraka. Lasa ianao mivoaka ny tranoko. Satria nao patsahivoka anao no nanaovanareo atamin'ny mariazonareo. Saika nafatena mianaka mihitsy iny. Mifona moa ianto fa inona ary tia. Efa elany namelanareo ny mamaha kristiana fa ny zanako kosa azafady a. Tsy omeko anareo izany.
na anirinify azy ny akoho e. Zay zany ny teninao farany. Zao nefa nataoko anao tsy maintsy azoko ny zanako na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. De efa henoko izay. Ataovy anie misy mahazo ny zanako fa de fankahitsika e. Tsy miala aminao ary latsana mivoaka. Veloma ianao e. Mama tonga zay Ay, tonga nareo. Avy aloha esorina ny tablety. Ndana milalao fa iresaka kely zazy papa Zay. Ary mandany mandeha amin'izay. Sery fa misy inona? Tonga tenga lova tamin'ny marainy. Efa ny andro toy ivelany tao izay alasanareo mianaka fotsiny izy de niditra tsy nanao ody akory. Perina ny iveriko fa ianao no miverina fa ny hoe nisy zavatra adino. Tena nao inona teo? Alainona ny zanany. Andray, fa tsy nao ry mangay ny bandy iny. Amin'io sady mandrahona fa nga vitan'izany. Tsy maintsy azo noho io na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Aleo fa hitako ny trano ireny aleako any ireny. Tsy mety zany rato Hiady ihany nareo. Fantatra tokony ataoko iando Tsy ady amin'izany fa hifanazava amin'ny fotsiny. Mpanompon'Andriamanitra ankizy Tsy tiako izany hoe mandeha tsokosoka aty an-tranoko aty izany. Dia ahoana raha sanatry ny zavatra nataony anao tato ka? Zaza tena natahotra mihitsiko. Fatandremy ihany ny zaza fa hafahafa izay teniny teo izay Te hikatra? Ngay misoratra aminy. Aleo anie kitikitika eo Ndao hiaraka hitolona mbavaka mihitsy ka. Eny akia, araza matahotra ohatran'io moa Mba tonga alondra lazany androany. Sotra le tsy vadiko So de verinao fa ianao ary ny atongavako aloha. Reradreraka fotsiny dia mila maka aina. Elako zany. Fa maninona raha mba alamine. Do hiara hiasitsika. Anampy an'la za amin'ny fakanan'le zaza. Inona koa izao mba vitanao? Fa nga de tena olona tsinitsina mihitsy ny fijerinao Inona ny zavatra tsy vitako? Dia ataovy tonga eto ary ny zanako dia milamina tsika Ao fa hitady paikady tsika Aza matahotra ela fa tsy maintsy azo ny zanak'ela. Aiza ny aty Rato? Aninona ty? Hitady any lova? Ao izy? Mbola makaina izy fa reradrerakako. Mety tsy afaka miresaka aminao? Dia ohatra ny nidirany tany an-trano koa izany no hidirako ato Izao Za ihany ry lety mila miresaka amin'lahy. Fa inona koa ny lesao vazy lahy ty? Hitako. Tsy miandry am-pandrosoana akory fa tonga dia mitsotsotso fotsiny. Angamo tsy izao ihany no nataon'ny lahy tany amin'ny vadiko. Fa inona ny lahy? Ampitandrina ny lahy fotsiny tsy kitikitika amin'ny vady aman-janako fa dia hifankahita isika. Zanako indro lety fa tsy zanak'ela zany Ka aiza raha ny taratasy manamarina an'izany Rainy izy taloha na ilikitikako izao vao hoe zanako. Tsy tembetsaka fa alavery ny vady aman-janako. Veloma. Fa nga ianao efa tany. Inona koa ary zany nataonao izany? Tokony mba misaina kely aloha vao manao zavatra. Ka tsy zakako mihitsy mahita an'le ry misangy amin'le zanako. Sady mivaka ty be nery sareo ry sandy. Dia inona izany le eritreretinao atao aloha Tsisy afa-tsy ny famonoana azy roa ihany vao azonao ampilamina ny hoe amin'izay mantsy tsisy mikarakara tsony ny zanakao fa dia raisinao fotsiny. Inona? Fa le raha matoa ty ve efa ho lasa daly Ampidikizo dia amon'olona zany. Nga tsy mba misy hevitra hafa mihitsy ry sandy Zany ny hevitra hitako. Ka mahita ary ve ianao Tsy mahita fa le amon'olona kosa aloha tsy raikitra.
raso ary fa hijery hafa indray izany raha matahotra ianao e. Izaho raha matoa ty mbola tsy te higadra, marina e. Tsy maintsy hitady-hevitra raha ny fakanan'iny zaza iny no ampiverina ny fifankatiavana amin'ny vady. Raso fa hiresaka amin'irina. Efa tiako ny tranony. Aiza ny ety o? Sandy, elaka izany. Nga hita kia, teren'ny fiainana dia sahirana e. Nareo kofety mba ho sahirana e, mandrosoa e. Fa ngaka izay tsy olombelona ny tsy ho sahirana. Olombelona fa efa afaka ko. Ndry marina. Vaovao Andry aloha e. Manana olana kely kiza io dia mba ilako fanampiana Andry. Misy inona? Hita Andry, zaho kitsy miteraka dia mitady hikorotana ny tokantranonay. Fa le vadiko efa manana zanaka ny ivelany. Dia mieritreritra izay hoe ho alaina le zaza. Nefa kitsy omeny le reniny sy le ray keliny mihitsy dia eo ny olana. Ny fahazonay an'io zaza io ihany nefa ny mety hampilamany tokantranonay. Dia inona izany ny eritreretin-dry atao e? Ka izay mihitsy ny andehanako aty amin'ny aty mba hitady-hevitrako. Zaza efa saika lasa lavitra mihitsy ny hoe ho supprimer koa n'izy roa e. Fa le vadiko io tsy mety. Sarotra be kosa aloha izany fa andao izao no atao. Itandry, io le bandy. Ay ve rato e. Ka fantatry Ndry io? Ie, miasa ao amin'ny orinasanay izy io. Tsara loatra. Ao fa hiresaka amin'ny papa dia ho hitantsika eo ny toyany. Tena merci kia. Velim-panantenana mihitsy amin'izany. Na aleo fa za mihitsy no andray andraikitra dia ho hitandry eo aloha. Izay fa mifampiantso eo tsika. Eny kia, misaotra e. Tsy taitra elahy fa afaka andro vitsy ho tonga eo ampelatanany lahy zanak'elahy. Fa ahoana ki? Efa tafaresaka tamin'irina e. Aika le rado miasa ao amin'ny orinasan'ny zareo dia izy no mikarakara azy. Hay, dia inona hono ny ataony? Tsy fantatro aloha fa ny aiky fotsiny mahay zavatra ikala ihany iny. Zavatra tsy eritreretinao mihitsy anay isipiny e. Engane mba ho azoko ny zanako marina. Tsy taitra elahy ho elange tiako e. Ny asambatra ny lany tanjoko. Misaotra kitsandy Nampiantso ahony ianao mademoiselle. Ie, mahazo toerana ianao e. Misaotra tompoko. Misy vola banga be ato amin'ny orinasa e. Ary tsy vola kely jereo, mila fanazavana. Tena tsy fantatro tompoko izay anton'izany. Fa tsy ianao ngamono comptable e. Eny ekeko fa tsy fantatro kosa raha mikasika ny fahaverezam-bola ioko. Tsy mahay ny asanao nge izany ianao e. Aza mody fanina eo Tsoro hoe nahodikotinao ny vola. Tsy kosa tompoko tsy hanao an'izany mihitsy Kristiana nge izaho tsy hangalatra izany mihitsy. Tsy miraraha an'izany mihitsy fa ny volako very izao no hitako Reko leo aingana fa raha tsy izany dia mifankahitsika. Omendalana ianao. Izay kintany ampiasana. Andray izy. Dia ahoana natao amin'izany? Tsy haiko akia. Vaky tanteraka ny lohako.
Elafy nefa efa nanazava tsara hoe tsy havitan'izany. Efa niteny an'izany saingy tsy netinino izy. Ndoretsy ny lohalika eny aforitra itolona mbavaka tsika dia Andriamanitra ny aoka hiady sy handray an-tanana. Sany mihitsy. Ndrasa hijeran'izany olona izany vetivety. Polisy! Iantrao re madama, na dia ho an'ity zanako ity ihany azy tsy mahavita mangalatra izany ny vadiko. Lehilahy matahotra n'Andriamanitra iny azagadraina re izy. Ho aiza ny tany alehanay mianaka kely. Kalma aloha ianao fa na dia adina no atao tsy maintsy manao an'izany satria vola be dia vola be very tao amin'ny orinasa. Sa ianao manana mirenana ny volako? Tsy manana ka. Sao tokony ho lafatra ampiasana anareo kosa no ayahinao fa tsy mivadiko Hitanao madama, ny vadinao ny tompony andraikitra voalohany amin'ny resa-bola. Izay no antony. Tsy tokony isy vola hivoaka mihitsy raha tsy izy no manome. Ka mivadiko ny eo tsy havitan'izany mihitsy Mitony aloha ianao fa aza be ranomaso eo Ndraso ianao angalako rano. Mialatsiny aminao ary madama kely tsy manatsiny fa hiraka ny Ndraso fa ataoko ato ty poziny ity. Afaka ora vitsy nalany an'ity dia ho faty izy. Azafady retsy Ndraso atsoko kala meheriny. Avy tany zavatra koa aloha ty fitiavana amany ity Allô, ahoana ky? Tena efa tsy ndindoana mihitsy miandry ny appel Andry. Vaovao? Miomana fa efa vita ny action. Tonga avy aty maka an'ilay zaza. Marina, merci kia. Ho avy any azao. Ok. Mitonio inona ary ty? Le zaza jerena dia tiandrano sotroe. Misaotra. Fa maninona izany? Matya mihodinako ny tany aman-danitra. Way, fa nanino mama? Eno fa manino Ndry? Tsy haiko zanako marary neny. Ndao aloha ianao asaiko aterin'ny soferako dia mody Zanako. Avy aloha izy fa marary ianao Aleo izy arakaka. Tsy manaraka ndritsonika izy aleo mba ho anay indray mahampamangy. Tsy mahateny tsony reraka be. Io raha leko sa hoe tomody tsy efa hitanao ve ny tranony rato atero izy dia miverena ianao. Eny mademoiselle, fa nataon'ireo inona tao ary ty madame ty mampalahelo be ty izy. Zanako. Ao fa tsy maintsy manavitra anao zao ihany tsika dia ho any amin'ny hopitaly. Zanako. Tena misaotra kea. Tsy hitako marina izay teny entina isaorana Andry Tena namana marina Ndry. Tsy isy isaorana kia. Izay no mahampinamana, mifanampy sy mifamonjy. Tena marina kia izany.
Fa sura aloha ndry fa maty eny a. Afaka adondroany iny raha elantrisa dia izay ny aminy. Arado ahoana ka? Efa milamina ny amin'iny. Efa leponja. Tsisy tokony atahorandry mihitsy. Merci retsy a. Sao any a maman. Any amin'ny papa indray zao ilahy e. Dia za indray maman alina. Za moa taty eo. Zany mihitsy. Aleoko andeha izay mianaka fa tena mankasitraka indrindra. Tsisy fisaorana kia. Karakaro tsara io zazy io a. Fa sao manao fitondrana reny kely eo ianao. Za efa nahavita ny tsy fanao mihitsy noho indry. Aza matahotra kindria. Papa o, Andry e. Faiza tampoka teo koa ty ianao e. Avy naka ny zanatsika ako. Lahatra, fa ahoana io? Taiza nazahoana ho an'io? Calme chérie, efa io izy io. Tsy izay ny zava-dehibe? Aza vao mihitsy aloka. Za tsy te hedikizo amin'io amin'izao a. Tsisy atahorany lahatsoany io e. Rato a migadra. Ihan dia efa ny akoatra zay. Sandia, tsy mifanaraka an'izany kosa tsika. Tsy hedikizo amin'izany mihitsy ary Sandia. Koraha mba kalme. Nga zany namono azy fa sy mpamorana atao jony izay. Raha misy ny tsy fetezany zavatra dia afaka miala, izy no midoboka any. Tena hazavao mihitsy aloha fa tena tsy misy azoko mihitsy mariny. Eno tsara ary ahy e. Tena misaotra kia. Fitiavako ny lataholo ny ato amin'izany. Tena zao vao tena tsapako ny fitiavanao a. Nifonak'iza tamin'ireny fihetsiko rehetrarehetra ireny Sandia. Efa lasa letsy izany a. Ndao no avintsika telo mianaka kely no banjinina. Eny akia. Tena faly a marina. Marina e. Saodana maman sy papa ka. Za angeny tena papa an'lahy e. Mpangalatra lesiny a. Efa izay indray izao ny maman sy papa an'lahy e. Mpandaingy, za tsy tia anareo. Andao fa hividiana amin'ny maman sy papa kilalao be dia be lahy e. Dia ahoana aloha izany izao ny fianaran'io zazy io e. Alamitsika miadana ihany izany Sandia. Ny fahazahoana azy aloha ny tena zava-dehibe indrindra. Sao dia mba tokony hiala eto koa ary tsika. Tena hevitra mety izany Sandia. Kanefa mbola mila fanomanana be any izany e. Izay aloha e. Misaotra ny tompo fa afitra soma tsara ihany le madama. Mbola tsy niparitaka be tamin'ny vatana hono le pozina. Tonga ara-potoana taty amin'ny hopitaly ihany izay marinako. Fa maninona ary madomsilirina manao an'izao e. Efa ela aloha izany natsapo hoe raha tsy sainy ny olona iny. Izany hoe mandra tsy mananasa dia miafy fotsiny. Miaritra eo. Fa ty kosa aloha efa tena tsy rariny. Mampalahelo. Eo kosa iny fa matsiaro. Zanako. Aiza ny zanako? Tena tsy fantatro madama. Namonjy anao ny namaka. Any amin'ny madomzelirina sy le namany iny angamba. Aiza izany? Aty amin'ny hopitaly ianao e. Sofa voavonjy ara-potoana ary ny ianaoko. Saika ratsy iny a. Pozana neny no anao e. Zay vao tsaroko. Tsy manaiky an'izao a. Tsy kombakomba ny dezianareo iny sy sanjao mba akanjareo any zanako. Ny vadiko ny gadrainy tamin'ny iloka tsy nataony. Za saika novonoiny amin'izay azo ny mora foana zanako. Andray, tena mba efa tsy rariny koa izany e. Saotra Ramsena navitra. Andriamanitra no isaorantsika madama. Ramsea. Ahoana? Ampio mba hanavitra ny vady aman-janako. Ao fa hanampy anareo ahy e. Efa ela koa ny indrasako an'izao e. Na za koa ary ne miaritra ny mafy no ny ataon'iny olona iny e. Misaotra rea.
Andriamanitra ny amaly fitianao fa tena tsy voavaliko izao. Fa zao mila mitandrintsika, mila feninazy hoe avotra soma tsara ny ianao, tsy hamenatra azy manko no avy aty hanapitra tanteraka ny ianao raha fatony hoe mbola velona ianao. Tena izany mihitsy. Makaina tsara aloha ianao aleo fa alamiko ny sisa, tsy maintsy afaka ho amponja ny vadinao miverina aminao koa ny zanakao, vavaka no ataontsika betsaka. Ahoana? Efa voatika izy? Ie, zara tonga dia nody fa tsy tafaverina taty tsoniko. Tsy maninona ka, tia misy poriboara kely ho anao. Sambasamba, hita mihitsy hoe nanao ratsy. Misaotra manomboka izao lahy zany dia mila lava sofina ary atao akaiky ny telefona. Mampalahelo aloatra rato ka mampalahelo ako ny vady aman-janany. Misy aliantsika kely avy eo ho any amin'ny polisy. Eny tompoko? Misy zavatra kely ataoko vetivety any dia lasitsika. Ahoana rato Izy avoitato re zahay, tsy nanao ratsy ane hay. Avoaka kwato ianao raha mifanaraka tsika. Ifanaraka amin'inona moa? Adony ihany izy mianaka fa andaotsika hivady. Batray, sanatria tsy hanitsakisaka amin'ny vadiko izany ary tsy hanososy ny vady izay nataoko teo ambony alitary izany mihitsy koa. Ka te higadra sy hijanona ato mandrakizay izany? Aleko migadra aleko ihany koa mizaly toy izay anoty eo anaty an'Andriamanitra. Sary pito loatra tamiko no nanolorany ainy mba hamonjena ahy. Zay izany dia mahereza mihina mangazo. Dia izao azavaiko aminao fa izany vadinao maty matesanao izany efa maty. Maninona? Fa maty ahoana ny vadiko? Verena ianao aty tsy maty izany ny vadiko tandaingy avoitato ahy, mila mahita ambadiko avoay arasefo miangavo re. Alex, ahoana sy rato? Tena sy misy ny ilaiko marina very sy fa maty ny vadiko. Ka tsy maty izy na dia nikasainy zareo vonoana azy any. Misaotra ny tompo, fa iza nikasamono azy? Dia izay sy le namaniny mba azon'ny zanaka reo. Efa lasany mihitsy aza moa le zazako. Sandy ve sa lova? Izay sandy izay raha tsy diso ako. Andray, dia aizy ampo? Nombozin'ny taony dia nasinina teriko fa nifonjeko izy dia nentiko aingana tany amin'ny hopitaly mba avotra ihany ny aina avy eo. Misaotra ny tompo dia misaotra ny sekoa Alexa. Zao aza matahotra fa tsy maintsy afako ato sy mitady fotsiny izay miaraka amiko daholo ny mpiasa rehetra samy malahelo ansisy mivady aman-janaka sy daholo manko izay moa efa leo nitoetra ny ramatoa io koa mila fongorona ny mihitsy io. Tena misaotra sia ampitaony amin'ny ankizy rehetrarehetra any mivaly any ny vavako dia mba karakaraotra sy izay vadiko izay hitako ihany izay anaovana ny se rehefa tavavoakato endry aza matahotra sy za tsy mila tambin'izany. Tena olon'Andriamanitra tokoa sy indray le raha matomena rano ty ndraso fa hitako ny hevitra ho enoko izay resaka ireo dia alaiko feo avy eo. Indray le raha matomena rano ty
Rasy fa hitako ny hevitra ho enoko izay resaka ireo dia alaiko feo avy eo. Afaka mandroso ve o? Mandrosoa kia. Bonjour Andry. Bonjour. Manahoana retery mianaka ao? Milamina tsara ny zazakely. Somary manahirana kely ihany aloha fa miezaka manambitamby azy ny rainy. Tady anikala ihany sorady foana. Indrindra nefa amin'ny alina. Fomba niany io fa rehefa zatra izy dia tsy maninona. Ina aloha vaovao farany mikasika ny rado sy ando Rado moa iny miletika mandrakizay ihany na dia eloka tsy nataony asa dia miforoniko Kiala iando indray efa aiza misy azy efa mamakivaky ny abakabaka efa ny akoatra kia pozina mahery vaikany akiny meko azy iny Tity izy aloha tsy sura mihitsy retsy lay ho Andry za makandry zay mihitsy ka. Ampizay efa porofo tsy afahan'ireo miala tsony. Izao ihany dia ho any amin'ny polisy. Fa ihany zany misy sazy zany atao an-trano marina. Na ny fifankatiavantsika azy tia ny verina tamin'ny loany. Fa izy tsy mety zatra antsika tiany ny tena olana ary sande. Tena efa miezaka manambitamby ihany za. Fidina daholo izay tiany rehetrarehetra fa Mila manana faharetana kely kosa tsika aleo andeha ny fotoana fa rehefa ela ny ela ve tsy ho adinina eo ihany ireny. Indraindray tena mila ho kivy ako. Izy koa moa efa lehibeko izay no mahasarotsarotra azy. Indray zao ny ianao fa dia mitomany. Fa maninona indray lahatra Sao ho any amin'ny papa sy mama. Efa zay nge ho azo ao ny papa sy mama an'lahy Tsy papa sy mama kokoana. Inona reny no atao amin'ity zazy ty marina mafy. Misorasira Alexa, faly afa afaka taty ihany. Tena tsy voavaliko marina sy izao ataony seana izao Andriamanitra malify be. Ndaory sy Andriamanitra ny soratsika avy aminy anie ny zavatra rehetra na enoko an'ireny porofo ireny aza nefa tsy kisendrasendra izany efa asan'Andriamanitra namonjeny an'se ireny. Tena marina izany. Fa na zany azy aleo tsy misehoseho efa nivoaka sy aleo tsy ampafantarina an'zareo mihitsy aloha mandrapisambotra ny polisy an'zareoko. Izany mihitsy ka andeha jery mivadika any amin'ny hopitaly aloha za mety zany zandray aloha andeha ho any am-piasana mody tsy mahalala ninina. Eny ary eto zany tsika no misaraka. Za mbola ody kely idio sy solakanjo mantsy nefa iolako izao ny lakile any amin'ny ando. Ay saika adiniko marina efa tia nomeny aty ay kosa misaotra sy dia mamerina fisaorana TTP. Mazo mandroso ve Rado, vatika re olona manofy ve zay? Ka ianao efa mivoaka? Tsy manofy izany ndry fa za ihany ty noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka soma tsara. Andray zany afaliako fino arato faly loatra. Itsy ary tomitomany ny rotony nefa milaza fa faly ranomasom-pifaliana ki io nanahoana izay aloha saika maty nge zay
no mpizinyrina. Efa fantatro ka efa nitenen'Raleksa daholo anie. Fa ahoana aloha fomba nahafaka anao tany? Ka en'Raleksa ny resakirina sandy dia nienregistreny tamin'ny telefony dia iny ny profiny entiny tany amin'ny polisy. Efa eo andalam-pisamborana ny zareo ny polisy zao e. Tsara loatra ny tompo vato ka. Sambatritsika manana azy. Zany mihitsy. Mamoaka mpanompo ny mpandresy foana izy. Dia ahoana ny zanantsika? Rehefa voasambotra zareo dia miverina amintsika ho azy eo lahatra fa zamanandry e. Ndrianina tonga an'izao e. Zao politika daholo ny fiainako rehetra. Dia izay amin'ny orinasa nefa higadra. Fandringa aza zazakely ka hoe tereko ranonao Andry sy traposy safidiny indry a. Tena nanenina tia, nanenina nandray sy nahalalandrio namako. Za koa tena nanenina. Vehivavy-vendrana. Mba manao zavatra nefa tsy compétent akory. Maty indry a. Asio e. Indry ny tariko farany eo. Za tsy maintsy tafavoaka e. Inona ry tianany tsy vita amin'ny vola? Ho hitantsika eo zany e. Tena nigadry sandy io ary le fanahiko dia inona reny ho ataoko e? Ny zanako kosa aloha tsy meko andeha izany tsony a. Aleo rangaha mitsoaka miala eto ny tena mety a. Izay mihitsy nindeha ataoko. Lahatra avy mekantsy fa andetsika isanao. Wesh, ho any amin'ny papa sy maman. Ao fotsiny fa maiky e. Tonga dia blouson ty atsofoka fa ela loatra e. Ny entana tonga dia afatratra fotsiny a. Zay ndao malaky ange ndao. Fa mitetiky ny oaiza hoy zato izy. Eto ty moramora ny zanaka raha tsy tia hanaraka ny diany sandy sy rina. Saran'lahy zay tsy nitondra polisy fa ratsy izany dia nigadry lahy fa ataonay mpangalajaza teo. Papa sy mama. Zanako. Mifona risa mivady a. Tsisy hevitra avy amiko angereny e. Fa sandy aneny konikonina ny zavatra reny tany e. Fa manina raha mba mifampiresaka tsotra fa tsy mamotika ny fiainan'olo ohatr'ireny. Sady tsisy andraranao tsy fandray amin'ny zanakao eo e. Mamerina ny fifonana re a. Io ary izy. Ndao ndeha lahatra. Za koa nalahelo. Afaka mamangy azy alahy amin'ny fotoana tiany lahy. Dia mahaiza mamintra manomboka izao. Atoloron'ny tompo fiainana fa aza mandeha anjambany fotsiny. Manjary midona amin'ny poto sy latsaka ny akady. Misaotra risa mivady a. Misaotra betsaka dia misaotra nareo namindra fo e. Izao vesisany hafaranao. Avoay ato andova fa mijaly a. Manaikitra be daholo ny kongona sy ny parasy. Mafy be le fandriny e. Sandy a. Amin'ny fomba hoana no amoahako anao ato e. Manaova rangaha kolikoly a. Fitiavako anao ne natongananao no foany. Rina zao milaza fa mampiasa vola be ho ny voany ato. Tsy voatery anao no foana ohatr'izao ane ianao na dia tia ohatrin'inona aza ry sandy. Efa olom-baovao sandy a. Tena miala tsiny aminao fa tsy afaka anao an'izany satria tsy sitrapon'Andriamanitra ilay izany sandy e. Ohatray fanatsaha fanahy masina tonga ty jiolahy ty ny hoe niova fo. Tonga saina sandy a. Fantatro fa zava-poana ny fiainana tsisy an'io Jesoa io. Feno faharatsiana sy fahampitehana ny tokony ataonao izao a. Raha sitrako dia mibeba ianao sandy a. Mibeba ohatrako e. Ty avoay ato rangaha. Veloma ianao fatapitra ny famangina. Nivezivezino karakaranao io ihany a. Lovo Veloma e. nanenenako.
Any afa tafaverina amin'ny laony ihany ny fiainantsika telo mianaka no fahasoavan'ny tompo. Na za koa azany efa saika ratsy iny fa zay nkely hoe Randriamanitra miasa tsisy asakany. Malala eo masintsika sarobidy eo anatrehany satria zanaka tiany Silaky ny ainy. Eny mahasarotiny azy mihitsy sika fa izay mikasika antsika dia toy ny mikasika ny anak'Andriamasina. Ny akoho ny tena nahafaly ahy dia ny fiovam-pony lova. Eny mahagaga ny tompo iza moa ny nanam-po. Ny zavatra rehetra miara-miasa so izay tian'Andriamanitra. Marina amin'ny teny ny tompo Aizany aty lova mandroso rsea. Salama daholo ve nareo? Tsara rsea fa misaotra. Salama lova. Manahoana iando za io saika mba aka kely any lahatra raha mba mety andeha hitsangatsangana kely any izay mianaka fa mba tsy miasa androany. Tsy maninona izany dasy fa ampimaniko vetivety izy. Lahatra ahoana tompo? Ndao io mana fahiaraka amin'ny dada hono. Fa hoazy tsika hitsangatsangana lesitsika. tiako be zany. Misaotra serato zany misaotra tanina melansia ifandray amin'ny zanako indray. Tsisy isoranse zany zanak' sefona iny. Tena olon'Andriamanitra mihitsy raha lehilahy hafahafa no nanaovako an'ireny tena asa fotsiny angamba izay nanaovany anahy mariny. Ny fiovanseny tena zava-dehibe lova. Manana vaovao mahafalo lazaina Andry ary ando mitovy zany tsika za koa manana. Ka iza ny teny voalohany? Vehivavy aky fananja. Okey ary itombo ray indray ny Silaky ny aintsika. Bevoka vindry? Oy akia. Saotra ny tompo avy mihitsy aloha finiko nareo mianaka tena faly anana zandry letsy lahatra. Oe mila manao merci Jésus zany. Zany mihitsy dia lazao indray ary ny lahy nampiantso aho any iraimbilanja dia naveriny tamin'ny asako sady nakarony dia izay solo andrinany ho fanonerana ny ratsy nataon-janany aho. dia raina Jesosy marina tokoa ilay teny tompo hoe ny zanako sy ny asany tarako dia aho ka ho adidiko ihany fa za tokoa nieritreritra hoe andao hositoma ny fitoriana azy roavavy avoaka ry zareo. Eritreritra fotsiny aho fa miankina amin'ny lahy ihany eo Za koa efa nieritreritra an'izany mihitsy fa ny Andry moa zany ny tonga loko sady izay koa ny didin'ny tompo amintsika mba hifamela heloka. Sady efa ampinandrasany lesona izay ray volana ankatran'izay. Silaky ny Aina dia ampeny ny antany irintso.